Mampitombona ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fiainan'ny olona manana ny fanahy masina. Ny fiainan'ny olona manana ny fanahy masina. Izany no azavain'ny mofinainantsika anio ao amin'ny Romanina 5 andininy voalohany hatramin'ny 5. Ny fiainan'ny olona manana ny fanahy masina. Manambara mantsy ity mofinaina ity fa nomena ny fanahy masina ny mino. Efa ao anatin'ny mino ny fanahy masina ary izany raha teo no mampiavaka ity mofinaina tenin'Andriamanitra ho antsika anio ity. Nandray sy nomena ny fanahy masina ny mino ka zary lasa tombo-kase ao aminy izany. Raha mamaky isika ny Korintiana 2:2 andininy 2:20 dia voalaza fa izay nanisy tombo-kase antsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika. Izany hoe nomena ho tahaka ny tombo-kase ao am-pon'ny mino ny fanahy masina. Ary mbola manamafy ihany ny apôstôly Paoly fa ny marika mahazanak'Andriamanitra ny fananana zany fanahy masina zany. Hitantsika any amin'ny bokin'ny Galatiana zany 4:4. Ary satria zanak'Andriamanitra ny manana ny fanahy masina dia ambara ihany koa zany fa lova ho an'izay rehetra zanak'Andriamanitra izay rehetra manana zany fanahy masina izany ity fanahy masina ity. Hoy ny voalaza ao amin'ny Efesiana 1 ny 13 sy ny 14 manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazany tsara famonjena anareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino ka nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho voninahitry ny ho fiderana ny voninahiny. Izany hoe zany tena manazava zany tenin'Andriamanitra rehetra izany fa nomena ny olona ny fanahy masina. Araka izany raha nomena ny mino ny fanahy masina dia azo lazaina koa zany fa miteraka vokatra tsara eo amin'ny mino izany fananana ny fanahy masina izany. Izany fanahy masina ao anatin'ny mino zany dia ambara fa niteraka ny fanamarinana azy tamin'ny finoana, na dia mpanota ary izy noho ny amin'ny fanahy masina izay niasa dia namelanelony ny tompo. Dia asongadina eto amin'ity mofinaina ity amin'izay zany ireo fiainana tsara, fiainana feno fahamendrehana ananan'ny mino rehefa manana izany fanahy masina izany. Rehefa nandray ilay fanomezan'Andriamanitra dia ny fanahy masina ny mino dia miaina ny fiainana tsara, miaina ny fahasoavana sy ny fiadanana izay tenenina eto moa tahaka ny fihavanana ka misarika ny mino sahady hiavana amin'Andriamanitra. Ny fiainan'ny mino zany dia fiainam-pihavanana amin'Andriamanitra. Zany ny fiainan'ny olona nandray sy nomena ny fanahy masina. Fa ambara eto koa ny fanantenana ao anatin'ny mino. Ny olona izay nandray sy nomena ny fanahy masina dia olona manana fanantenana omban'ny faharetana ka na dia mandalo fahoriana sy ady sarotra aza dia
pozary fizahana toetra azo fotsiny ihany zany, fa ny faharetana sy ny fanantenana efa ao aminy. Ary farany ambara fa ny fiainany mino izay nomena sy nandray ny fanahy masina dia miaina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavany an'Andriamanitra. Ao amin'ilay fitiavan'Andriamanitra izay lazaintsika io no ahafahany mino mitia an'Andriamanitra ary ahafahany mino mitia ny hafa sy ny mpiarabelona aminy rahateo. Raha fehezina zany, vokatra tsara telo feno fahamendrehana no ao anatin'ny mino manana ny fanahy masina. Ao zany ny fiainany amin'ny fahasoavana sy ny fiadanana ka mahatsara fifandraisana azy amin'Andriamanitra. Fa ao ihany koa ny ambarantsika teo lay fiainana feno fanantenana ombam-paharetana izay izahana toetra ny mino rahateo. Ary farany dia ny fiainana feno ny fitiavan'Andriamanitra ka ahafahany mitia an'Andriamanitra sy mitia ny hafa ihany koa. Zany raha avako malala dia sary entina ilazana avokoa ny fiainan'ny olona manana ny fanahy masina dia ny fiainan'ny mpino kristianina rahateo zany. Dia mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo hiaina izany fiainana ao amin'ny fanahy masina izany. Amen. Hivavaka isika ravako. Faly misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fahatsiarovanay indray fa namangy anay ianao tamin'ny alalan'ny teninao, mampiainanay ny fiainana tsara, ny fiainana fahamendrehana, fiainana feno fahasambarana ao amin'ny fanahy masina izay ahafahanay mijoro, ahafahanay maneho ny mahampanompo no marina tokoa. Misaotra fanahy masina noho izay anekenao hiara-mitoetra aminay, na dia mpanota tsy mendrika ary izay dia navelanao eloka hanana fiainam-pahasambarana, ilay fiainam-pahasoavana sy fiadanana izay efa namelanao anay, no ahafahanay kotompo mifandray amin'ireo namanay, mifandray amin'ireo mpiarabelona aminay, mifandray amin'ireo manodidina anay rehetra hizara ny fahasoavana sy ny fiadananao. Eto izay dia mivavaka manokana ho an'ny isan-tokantrano, ny isam-batan'olona mba hiaina izany fahasoavanao zany. Ianao hanala izay rehetra vesatra mitambesatra amin'ny tsiraray avy, ianao hanome fahafahana tanteraka ho an'ny zanakao ka tsy ho voagejany fiainana eto an-tany, na voagejany fahasahiranana, na voagejany adi-piainana sy ny adi-panafa. Ianao no efa niteny fa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo tonga vaovao ireo, satria raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo ho ny teninao. Miandrandra zany fanafahana tanteraka izany ny vahoakanao Andriamanitra, ka dia miangavy anao rezahay mba midina ahondreno ilanitrao ka midina vahao amin'izay fatorana mahazo azy ny kristianina tsiraray avy, ireo mpiarabelona aminay, ny mpiaramonina aminay sy ny manodidina anay rehetra. Dia amin'ny finoana, amin'ny fanantenana no inonay fa mihaino mivavaka dia mihaino mivavaka ianao ry Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.